Mpandefirina ny disadisana lolon'ny politika rehefa misy pray-tandrazana mitondra avo ny firenena. Saingy tsy mbola izay no misy eto Madagasikara hatreto. Tsy norarahiny Andry Rajoelina fa le miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao Malagasy karakory tsika tsiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any ny makasiky ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no zaraintsika eto. Fa indrindrindrindra mahakasiky ny raha politika no zaraintsika eto ary hitatsika ny vaovao mandeha amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao ty fa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo kandida hirotsaka ho filohan'ny komisiona vondrona afrikana. Isan'ireo kandida tena tsara toerana indrindra amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny komisiona vondrona afrikana io ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Maro ireo firenena sy olona ambony izay manana ny maha izy azy atao anatin'ny kontinanta afrikana no nampirisika ary vonina hanohana azy. Kanjo anefa ny zava-misy dia be fialonana ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ty ka zany nahatonga anazy tsy kandida amin'ity fifidianana ho filohan'ny komisiona afrikana ity. Maro ireo firenena no mahita sy mahatsapa fa manana fahaizana manao sy traikefa ilaina amin'io andraikitra io ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tena tombony lehibe ho an'ny firenena Malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy aty Afrika ihany koa raha toa ka Malagasy misahana io andraikitra goavana io. Hatreto efa nandrenisam-peo manko ny fanjakana Malagasy makasika ny fanohanana ny kandida Malagasy amin'io fifidianana eo anivon'ny vondrona afrikana io. Nantenaina fa hametraka ny tombotsoa ambony ny firenena ho lahara-pahamehana ny filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina ary ny fitiavan-tanindrazana no ny hibaiko anazy. Kanjo anefa mba haneho ny fahavonona amin'ny fahazahoan'ny Madagasikara izany toerana filohan'ny komisiona vondrona afrikana zany. Nefa tsy zany zava-misy ankehitriny fa nosoloina olo-kafa ny kandida Malagasy ka tsy iza zany fa Risar Andriamandrato. Tsy raharahany Rajaonarimampianina nefa sy Andry Rajoelina irery no resaka eto fa raharaham-pirenena manontolo izay hisy tombotsoa ho an'ny Malagasy sy ny Madagasikara mamitsika ty. Raha ny fijeren'ny mpanara-baovao afrikana dia Prime Ministre Keniana teo aloha sady lehibe nantoko-panohitra ao Kenya Raila Odinga no tsara toerana indrindra hibata ny fandresena amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Commission de l'Union Africaine na CUA rehefa tsy tao anatin'ny kandida ifiloha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ny antony voalohany dia efa tao anatin'ny fotoana maharitratra izy no nanomanomana ity filatsahako fidiana ity ary tsy niandry tamin'ny ora farany fa nipetraka ny filatsahako fidiana. Faharoa dia nahazo ny fanohanana feno avy amin'ny filoham-pirenena Keniana William Samoei Ruto izay fahavalo politika izy. Hitatsika amin'izany fa na ny fahavalo aza manome alalana an'ity kandida hilatsaka ity. Nefa eto amintsika Madagasikara be fialonana ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ty. Efa nanomboka nanao fampilezan-kevitra ho an'ny Odinga moa i Ruto nandritra ireo fivoriana maro efa nitanterahina taty Afrika. Manohana azy ihany koa ny filoha Nigeriana teo aloha Olusegun Obasanjo izay efa nampanantenena fa hanao fampilezan-kevitra betsaka ho azy aty Afrika. Farany dia olona manatraikefa eo amin'ny tontolo politika sy fitantanana firenena i Raila Odinga. Efa Prime Ministre izy nandritra ny 5 taona, efa ministra ary efa solombavambahoaka ihany koa. Hitatsika amin'izany mifanohana na dia mpanohitra aza ny any atsika Afrikana fa itsika Malagasy dia natokana ataontsika hoe fialonana zany no betsaka amintsika fa raha tia mpanahy. Araka izany dia misy efatra manko ireo kandida ho filohan'ny CUA: Raila Odinga Kenya, Risar Andriamandrato Madagasikara, Mohamed Ali Youssou Djibouti ary Anil Kumarasinghe Guyane Maurice. Ireto telo farany reto izay samy efa ministra teo aloha sy amperinasa nandritra ny raharaham-bahiny avokoa tao amin'ny firenena ny haviny. Ary inona daholo ny asa izay nosahany ireto kandida ireto: Raila Odinga avy ao Kenya efa Prime Ministre teo aloha izay lehibe ny mpanohitra tao Kenya ihany koa. Risar Andriamandrato avy eto Madagasikara ministra na raham-bahiny teo aloha ary efa ministra toe-karena sy ny vola ihany koa. Mohamed Ali Youssouf avy ao Djibouti ary efa ministra na raham-bahiny teo aloha. Anil Kumarasinghe Guyane avy ao Maurice ary efa ministra na raham-bahiny koa.
marina fa tamin'ny ora farany no nametraka ny firotsahany kofidiana Andriamatoa Richard Andriamandrato izay namarika fa nahazo fankatavana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isan'ireo nisongadina ho favori secret moa ny filoham-pirenena malagasy teo aloha Hery Rajaonarimampianina saingy i Richard Andriamandrato no nahazo ny fankatavana avy ny fitondram-malagasy fa tsy izy. Efa ela ihany koa izy no nanomanomana ary raha jerena ireo saika mpifaninana tamin'ireo dia izy irery no efa filohana republika teo aloha. Tsy fantatra nefa izay fanomanana sy fanohanana avy amin'ny ambadika efa nataon'ny filohan'ny Andry Rajoelina tao anatin'ny fotoana maromaro ho fampandresena ny Richard Andriamandrato ity. Voatsela izy manko nitety ny firenena afrikana sasasasany ary niverimberina tao ambavana ilay hoe panafrikanisme. Amin'ny volana febroary 2024 manko no hirosoana amin'ny fifidianana ka dia ho hita eo izay hivoaka ho mpandresy. Zay ny makasika nity filohany komision vondrona afrikanina ty ny sabotevany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny firotsahany filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina no ny fialonana be loatra ataon'ny fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ty. Ratsy saina, ratsy fanahy nefa mitantana ny firenena. Atsika malagasy tokony fanohana rehefa ivelany firenena Madagasikara malalatsika. Fa raha ohatra atsika samby ao anatin'ny Madagasikara mifanohitra, mifamely, mifampialona, azo lazaina hoe mba hafahafa. Fa raha ohatra kosa any ivelany ve no andehanana kandida atsika malagasy, atsika rehetrarehetra tokony fanohana, mitovy amin'ny Baria, mitovy amin'ny rehetrarehetra rehefa misy gasy mandray anjara ana ivelany Madagasikara dia tokony fanohana tsika mianakavy, tokony avela ny lolompo, avela ny tsy fitiavana repre-tanindrazana satria iny dia mitondra sainam-pirenena, mitondra avony firenena malalatsika. Ary izay ihany koa no ahitataratra hoe ay misy Madagasikara, ay ny malagasy manam-pahaizana no mandray andraikitra amin'ny firenena fa indrindra vondrona afrikanina. Koa izay no zava-misy atao tany sy firenentsika. Ho jerentsika manko video izay faneho-kevitra natao ary hita amizao ny faneho-kevitra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary misy koa faneho-kevitra natao ny radio na televiziona rahavavy naneho hevitra mahakasiky ny saika kandida filoha Hery Rajaonarimampianina zay. Koa arahantsika izany video izany. Tsy norarahiny Andry Rajoelina efa ho 3 herinandro zao ny antota taratasy firotsahako vidiny filoha teo aloha. Hery Rajaonarimampianina ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina araka ny latsoratra navoaka ny confidentiel Afrique. Tsy namaly ny antsony ny filohan'ny pirenena izay tokony hanohana azy amin'izany raha ny lojika. Antony, ny firenena malagasy no soloana teny eto fa tsy misy resaka politika. Ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay tsy adikevitra fa isan'ny tsara toerana amin'ireo kandida ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina rehefa miparitaka manerana andreo mazovoa maro hatrany Eropa ny anarany makasika ity toerana manandanja eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ho an'ny kontinanta afrikanina ity. Raha ny fanazavan'ny confidentiel Afrique hatrany, ampody isy toerana miampy ny fampirisihandreo tandapa-sasany no anton'izao. Adiny ny tombontsoa-pirenena sy ny fijerena ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Raha hitondra tombontsoa ary hanatsara ny endriky ny firenena imason'izao tontolo izao, mifananantsika olona mitana andraikitra ambony toy itony, izay tsy indromandry ambavahady. Miariary zao fa tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana i Andry Rajoelina. Santonany amin'ny tombontsoa azo ny firenena mifananana teratany malagasy, mitana andraikitra amin'ny sehatra toy intony ankilan'ny fahafanamiado ny tombontsoa-pirenena, eo anoloan'ny banky iraisam-pirenena, ny FMI, ny vondrona Europianina sy ny maro hafa. Ahafahan'ny malagasy mamiratra sy henono zao tontolo zao ihany koa, ary hanazavana ny lazaratsy hafantarana ny firenena amin'ireo raha maro, toy ny Romivos sy ny Gem Filtre, ny trafika na volamena sy ny kolikoly, amin'ny endriny maro makasika izay. Ny fihetsiky Andry Rajoelina manoloana ny lafin-javatra maro, izay tokony ahitana taratra amin'ny fitiavan-tanindrazany sy ny fiadiny ny tombontsoa marina ho an'ny firenena toy itony, izay lasa misarika ny sainy maro amin'ny nanariany ny zoam-pirenena malagasy ka nangatahany ny zoam-pirenena frantsay. Antony, ho dia tsy hita na adonona tsotro zao izay teboka mety hitondra vokatsoa ny firenena. Ny tenan'izay magaga fa iresaka amin'ny filohan'ny Djibouti afaka andro vitsy
amin'ny fanohanana ny kandida atolotra ity firenena ity amin'ny toeran'ny filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina io. Asa izay ve ny tsara kokoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy sa hoe malagasy filohan'ny pirenena teo aloha no tohanana ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina. Ireo no midika fa afa-tanteraka ny fanaovany Rajoelina politika. Raha ny famaritana ny politika sy ny fihetsiky mpitondra sy ny tompona ndraiky mpanjakana maneran'izao tontolo zao, ampandeferina ny disadisana lolon'ny politika rehefa misy piray-tandrazana mitondra avo ny firenena, saingy tsy mbola izay no misy eto Madagasikara hatreto. Toy izay sy ary ny azontsika ambara, zay ihany koa no vaovao afaka nozaraintsika eto. Azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika mahatsara zavatra izay. Misaka sitraka makatela tompoko lahy izy tompoko vavy.